faly miaraba anao ny tokantrano manaraka ny météotsika ny sary azy tamin'ny zanabolana tamin'ny tia dia somary mbola nazo vahana trano ny tsokana avaratra azy tamin'ny ilany atsinanany nosy zany hoe mbola nisy ny herikandro sy ny orana taty amin'ny ilany atsinanany Madagasikara iray manontolo iny ho an'ny 3 andro avy dia somary ho lefy kely aloha zay tsiokan'ny varatra azy zay zany hoe iverina maimaina kely ny andro amin'ny ankapobeny ankoatra ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana zay mbola iarany zay tsioka avy any atsinanana izay hatrany aloha zany raha ny toetrandro any amin'ny faraparan'ny herinandro nefa dia efa miverina indray atao anatin'izay voninandro ny ririna tanterak'izay indray tsika zany hoe verina indray ny herikandro sy ny orana ho an'ny ilany atsinanany nosy iray manontolo ny maripanantsika ihany koa dia mifanaraka amin'izay raha ny 3 andro avy dia somary mbola misy fiakarana kely aloha fa any amin'ny farany herinandro dia miverina midina indray ny maripana amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanana no tena ho voakasika ao anatin'izay ny toetrandrontsika aloha ny rapiso vao maraina dia misy ny orana niny tapany avaratra atsinanana iny fatry savana lanjorofo ary atsinanana mety misy ny raona mitatra taty amin'ny ilany atsinanana sofiasy ny any atsara tanàna ary koa ny faritra alaotra mangoro iray manontolo iny ny ambiny dia maina ny andro manjaka ny masoandro amin'ny ankapobeny raha ny pisotolakandro dia mbola tsy dia misy fiovana loatra fa mitovitovy amin'izay hatrany ny tapany avaratra atsinanana hatrany no miandry orana zay mety arahina herika hatrany ny ilany atsinanana sofiasy alaotra mangoro ny ambiny dia anjakany masoandro tanteraka zany amina faritra maro sika manerina nosy raha ny maripana ho vinavina ho an'izay rapitso izay dia midina 9 degré celsius aloha ny any amin'ny faritra ivakina karatra ny ambony indrindra kosa dia eo amin'ny 7 degré celsius eo raha ny avoatany ny any amin'ny ilany atsinanana kosa dia 4 ka hatramin'ny 5 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana 7 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny maripana vo vinavina ho an'ny androny alarobia dia mbola mitohy aloha ny orana fa saingy miendrika tandrivindrahony zay raha ny any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy ho an'ny avoatany kosa dia mandraona mitsitokotoko ny ilany andrefana dia anjakany masoandro tanteraka saika amin'ny tontolon'ny androny alarobia aloha zany mitovitovy amin'io ny toetrandrontsika raha ny maripana vo vinavina ao anatin'izay dia eo amin'ny 20 degré eo ny avoatany zany hoe misy fiakarany zay ary ny any amin'ny ilany atsinanany nosy kosa dia eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius saika mahazo 13 degré celsius hatrany aloha zany ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iray manontolo iny ny any amin'ny tendrony atsimo ihany koa miakatra kely zay maripana zay 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius makany amin'ny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara ho an'ny androny alakamisy sy amaranantsika azy dia mbola misy hatrany aloha ny raona ny tapany atsimo atsinanany nosy zany hoe ny morontsiraka torak'izay koa ny any amin'ny faritra savasy analanjorofo ny ambiny dia ny masoandro aloha zany no vinavinaina toetra amina faritra maro raha ny maripana mifandraiky amin'izay androny alakamisy izay dia miakatra hatrany amin'ny 20 degré raha ny vinavina ho any aty amin'ny avoatany ary ny ilany atsinanana aloha tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny manomboka mahazo vahana ihany nefa ny tsiokatsimo ao anatin'izay koa dia mety misy ny fidinana maripana ambony indrindra ny amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara iny midina hatrany amin'ny 17 degré celsius ny maripana ho vinavina any amin'ny faritra atsimo andrefana izay ny météo tsika tamin'ny an'io raha pitsindray fotoana manaraka veloma to